Toy indray ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny Alahady 7 Oktobra amin'ny 9 maraina hatramin'ny Alatsinainy 3 Oktobra 2024 amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny fampitandremana mahakasika ny any an-dranomasina na izany na tsy izany aza dia tanina trany ireo izay mendrika mba hitandrina rehefa mivoaka eny an-dranomasina. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana manomboka eo amin'ny tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Andrahoana mitsitokotoko mety ho lalovana tandrifin-drahona mahalana indrindra ny alina. Ho avy Atsinanana na Atsimo Atsinanana ny rivotra ka manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ahatratra 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora any avaratry Vohemara. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina avy ny onja ray hatramin'ny 1 metatra sasany. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro. Andrahoana vitsy mety hisy tandrifin-drahona iserana indraindray. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina avy ny onja ray hatramin'ny 1 metatra sasany. Mahanoro hatrany Taolagnaro. Anorana tandrifin-drahona indraindray any avaratry Manakara, ho maina kosa ny any Ankafa. Ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ahatratra 7 kilometatra isan'ora any atsimon'ny Vangaindrano. Anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 1 metatra sasany mety hananika hatramin'ny 2 metatra any amin'ny tapany atsimo. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Andrahoana vitsy na ibalika amin'ny masoandro. Ho avy Atsinanana ny rivotra amin'ny fiandohan'ny fetim-taona ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa manomboka ny alina ka manodidina eo amin'ny 7 kilometatra isan'ora. Iodina miandalana ho avy atsimo amin'ny faran'ny fetim-taona ka eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo. Ibalika amin'ny masoandro. Ho avy andrefana ny rivotra amin'ny fiandohan'ny fetim-taona ka ho 20 kilometatra isan'ora. Iodina miandalana ho avy atsimo izany manomboka ny Alatsinainy maraina ka manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina avy ny onja ray hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Ibalika amin'ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja Antsasametatra hatramin'ny 1 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Andrahoana mitsitokotoko mety ho lalovana tandrifin-drahona ny alina. Ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonina adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 8.9 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Andrahoana vitsy ho avy Atsinanana ny rivotra amin'ny tendrony avaratra ka ho 7 kilometatra isan'ora. Ny Anakafa kosa dia saika ho avy Atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka eo amin'ny 7 kilometatra isan'ora. Iodina ho avy andrefana ny atoandro ka eo amin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho tonina adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja 8.3 hatramin'ny 1 metatra.